Iray feo ireo mpitatitra eto amin'ny zotra Antananarivo sy ny manodidina, ireo avy amin'ny zotra regionaly, nasionaly, fiara vaventy sy ny taxi, fa tsy eken'izy ireo ny fampiarana ny TVM. Ny compte d'exploitation moa zany hitanareo fafanao ihany izay compte d'exploitation novokariny Godatu dia mampiseho avy hatrany ny mihiba ny fandrarana amin'izao fotoana amin'ny frais-njato ohatra fotsiny ho an'ny urbaine, fa na ho any amin'ny zone urbaine na ny régional na ny national aza dia tsy dia mifanalavitra amin'io ny résultat fa mihiba avokoa. Dia ny hevitra eto amin'ny firaisan-kinan'ny mpitatitra zany dia mangataka amin'ny fanajana ny tompony andraikitra mahefa amin'izay manao an'io zavatra io hoe ajanony aloha, aza atao miatra aloha io zavatra io fa aleo mba hijanona ao anatin'izao vanim-potoana sarotra iaina ny mpanao fitaterana izao. Mangataka ny fanafoanana izany ireo mpitatitra raha ny votra nandritra ny fivoriana natao omaly. Raha ny mpitatitra manao taxi be fotsiny no resahana ho izy ireo dia efa fantiantoka isan'andro ny iainana ka voamaika hitombo izany raha mbola ho ampiana an'io TVM io. Efa antitra raha teo ireo fiara ampiasaina ka ho lafo ny vola aloha. Dia ho anay eto amin'ny fianakaviam-ben'ny mpanao fitaterana moa zany raha ny fanananay izay hiaran'izany resaka izany dia ilay efa antitra daholo. Zany hoe misy ny vola alohanay zany rehefa mandohan'izy io zay dia any amin'ilay hoe 340 000 ariary. Zany vola zany rehefa miatra aminay dia mahatsapy izahay hoe vesatra vaovao miatra amin'ny compte d'exploitation indray zany. Raha ohatra izay ka tsy maintsy asaina mampakatra frais dia izay koa tsy tiako rotana. Dia titeny tsotra fotsiny izay hoe mba miangavy re aloha ajanona aloha ilay TVM ny fampiarana azy, ajanona mihitsy dia foanana mihitsy ary ny tena marina.